Atolotra indray ny araba Rizy Menakavy amanjoy ny fahitalavitra ny MBS eo ihany koa nareo izay mieno izao fandarana dinika tahaka ny mazatra rehefa latsinainy ohatrao ao amin'ny onjam-peo 5.4 FM ao atorak'izay ihany koa ianareo rehetra manaraka ny fandarana any amin'ny tambazotra tserasera maro any amin'ny toerana maro samihafa misy anareo any dia tolorana an'izay araba izay avokoa tahaka ny mazatra iresaksika mahakasika ny fiainam-pirenena dia nanasana vahiny ihany amin'ity ariva ity tanora izay no natsotsika afahantsika miresaka ny mahakasika ny hoe aiza ho aiza ny fomba fahitan'ny tanora ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao isan'ny ataontsika hoe solotenantsika tanora solotenantsika malagasy hijery sy hitondra ny heviny mahakasika an'izay fiainam-pirenena izay Andriamatoa Jean de Dieu Parfait avy amin'ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy na UJPM izy moa zany no président national ny tia Union des Jeunes Patriotes Malagasy ity voaingana ihany koa ngamba noho ny forona raha tsy diso fa eto izy hitondra amin'izay hanazava mahakasikasika an'izay dia iresaka ihany koa ny fiainam-pirenena izay mihazakazaka amin'izao fotoana izao Camille ifampiresahana hatrany izay ihany koa ny antony isiany dinika tahaka izao miarabanao Andriamatoa Jean de Dieu Parfait dia makasitraka anao ihany koa nanaiky nasain'ny fandarana. Faly miarabanao namana yavitra faly dia faly ny tenanay avy ao amin'ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy asainareo eto amin'ny ivon'ny MBS dia miarabantsika ny tokantrano izay manaraka an'izao fandarana dinika izao ka manasantsika hanaraka hatramin'ny farany. Arak'izay resadresaka mahakasika an'izay jeune izay tsika patriote malagasy avy hatrany aloha zany dia manintona ny saina foana zany zavatra zany fa eo ihany koa raha nahatsikaritra efa fandroany izy Andriamatoa Jean de Dieu Parfait no vahiniko tato anatin'ity fandarana ity androany moa zany ny fandroany fa ho antaniki kely izy satria tsy mitondra ny satroka humaniste écologiste azy izy eto fa zay président national ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy zay inona ny antony dia nisy inona ny zavanitranga. Ho fanazavako an'izay ngamba dia tsotra izahay voalohany indrindra aloha dia araka ny anaran'ilay fikambanana hoe Union des Jeunes Patriotes Malagasy na hoe fiombonan'ny tanora malagasy tia tanindrazana. Ilay izy mifototra tanteraka amin'izay hoe fitiavan-tanindrazana fitiavana ny Madagasikara fiombonanay tanora ary fahatsapatenanay izay no antony nitsanganan'ilay fikambanana aloha ary tena mifototra tanteraka ho an'ny fieritreretana amin'ny Madagasikara. Tanora izay no miombonao ary izay indrindra no hoe nananganana an'izao fikambanana izao zany mba hisehoana hivelarana bebe kokoa sy atao mibaribary fa misy ny tanora tia tanindrazana afaka miaraka sy eritreritra amin'ny Madagasikara eto amin'izao fotoana izao. Andraiza matetika mantsika rehefa miresaka Andriamatoa Jean de Dieu Parfait dia fitiavan-tanindrazana tena matetika miverina nataontsika hoe indrindra ihany koa amin'ireo mpanao politika moa zany tena ataontsika hoe mpampiasa anazy atraiza inona no mety hoe famaritanareo na isika tanora n'izay hoe fitiavan-tanindrazana patriotisme zay. Le teny aloha dia anankitelo izy raha rasaina le hoe fitiavan-tanindrazana eo le fitiavana aloha zany le fanananao an'le tanindrazanao am-ponao dia eo le tany dia eo le razana. Singa anankitelo tsy maintsy mipetraka rehefa miresaka an'izay hoe tanindrazana izay tsika. Eo aloha le loharanon'ny poirantsika zany malagasy sika nisy ireo razambe antsika teo aloha ireo ray aman-dreny ireo dadilabe sy ireo izay teo alohantsika fa eo koa sika izay olombelona miaina eto amin'ilay tany izay tanin'ireo razantsika loharano ireo zany isika olombelona izay tena ifoteran'io resaka fitiavan-tanindrazana io satria raha tsy isika aloha no mahatsapa hoe eto amin'ny tany izay navelan'ireo ray aman-drenitsika isika eto amin'ny tany izay manakasina izay Madagasikara tsika dia tsy afaka mihitsy aloha ny hanome asina an'le hoe Madagasikara. Dia fahatelo dia le toerana na le hoe territoire misy atsika zany io zany le nametrahana atsika izay Madagasikara mifototra amin'ireo singa anankitelo ireo zany ny atao hoe patriotisme na hoe fitiavan-tanindrazana ka mifototra amin'ireo telo ireo no viana zany ny ainganay ny tsangananay avy ao amin'ny fiombonan'ny tanora malagasy tia tanindrazana. Miresaka an'izay fotoka ijoroany izay andeha ho aiza hitondra amin'inona sy le zavatra hoe andrasana le tanjona lavitrezaka andrasan'ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy amin'izao zava-misy. Ny tanjona aloha namana yavitra amin'ny mahatanora ny tena mahatanora antsika ary izay le isoloko-tenan'ny tanora avy ao amin'ny fikambanana dia le tanjona tena lavitrezaka mihitsy satria efa hatramin'ny ela ny malagasy no nihirahira foana hoe ny tanora no avy ny firenena. Ny tanora no hitondra sy handimby eto Madagasikara.
Ny anay zany tsy hoe ho avy le mbola hoeritreretina any ariana foana de any ariana any de ia lehibe indray zay ohatra antitra de hiteny amin'ny zanaka hoe nareo indray le ho avy tsy ataontsika cercle vicieux ohatr'izay le fitiavan-tanindrazana tsy ataontsika cercle vicieux ohatr'izay le hoe ny tanora no avy ny firenena fa kosa rehefa miresaka hoe ny tanora no avy ny firenena de miainga amin'izao fotoana zao fotoana itenenako zao no mandray andraikitra no mijoro mitaona an'ireo tanora zany zay namana zay manana lalan-tsaina mitovy sy manana le firaketam-po tanteraka amin'ny Madagasikara mba ahafana miara-miroso le viana lavitrezaka de izao na hoela na hoaingana hoy aho tsy maintsy ny tanora amin'izao isika zany no hitondra sy hitantana eto amin'ny firenena ka tsara kokoa raha izao sika izay efa hita fa efa matoritory aloha le fitiavan-tanindrazana noho ny amin'ny tranga misy eto amin'ny firenena nga de hiezaka amboly na ampifondray le fitiavan-tanindrazana ao anatsika isika zany rehefa malagasy rehefa teraka teto Madagasikara sika de tsy maintsy manana an'izay firaketam-po a Madagasikara zay ny tanindrazana ne tany nalatsan'ny tavony tsy ho laozany tsy ho malagasy sika zany hoe ny tanora zany raha mahatsapa an'izay de dian'izao izy de tsy andro hoe rehefa hiasa rehefa hanana tokantrano na rehefa hanana andraikitra zay vao hoe anao an'izay asa atao ho an'ny fitiavan-tanindrazana fa dian'izao na mpianatra ianao na mbola hoe ataoko hoe mbola zatovo ny akamaroantsika manko tsy de misaina an'izay loatra intsony hoe andeha mba inona moa zany hanompo firenena ndeha mba de n'izao de andray andraikitra fa vao iresahana ny tanora matetika hoe ndao andray andraikitra ao amin'ny firenena de ohatrany hoe ianao zany le efa zokiolona be na samy tanora zao ary zay aloha tranga anankiray mampalahelo zay eo aminay tanora ary tsy azo afenina zany fa zavatra efa mitranga eny zany satria misy koa le rivotra avy any ivelany zany efa mibosesika be eto amintsika de lasa verivery le maha-izy atsika de zay le hoe amelona sy amboly indray le fitiavan-tanindrazana ao anatinay tanora amin'ny maha fiombonan'ny tanora malagasy tia tanindrazana azy ity na manayavitra de zay hoe iombona aloha de tanora zany no iezana ho angononao mifototra foana ao amin'le fitiavan-tanindrazana fa ny tanjony eto de hifamolavula ekena fa eo ny ray aman-dreny afaka mamolavola manabe mampianatra anay tanora fa kosa misy inona moa zany fifandraisana kokoa raha izay samy tanora no andeha hifampitaona satria ny tanora samy tanora zany misy an'izay ataoko hoe fifandraisana tsy itovizana amin'ny hoe fifandraisana ray aman-dreny sy zanak'izay de zay mahatonga hoe raha ohatra zany ka misy vinavina avy ety aminay raha ohatra ka misy atao amin'ny teny vahiny moa le izy hoe inisiativa avy ety aminay tanora de izahay samyzay zany no ifampitaona anangana sy amelona indray an'izay hoe fitiavan-tanindrazana tena izay satria ny mampalahelo koa indraindray de ohatry ny irairaina le fitiavan-tanindrazana eto irairaina de entina atao fitaovana koa le izy hoe tena tiako tokoa Madagasikara misy koa hoe pour amour de la patrie maro be zany le zavatra iraina eto hoe fitiavan-tanindrazana fa ny anay kosa hoentinay amin'ny fitsangananay mihitsy ary hoporofonay mihitsy hoe anao hetsika izay moa araka ny voalazanao teo vao nitsangana vao vetivety izahay fa efa eo andalam-panomanana ny zavatra rehetra ho atao hanaporofonay hoe misy tokoa zany tanora zany tia tanindrazana ary iombona ho an'ny Madagasikara ho an'ny tanindrazana ary ho an'ny tany izay naterahany ameno an'le resaka de ataoko ohatrany efa matianina be raha zay ny fomba hitondrako anazy efa milona be ao anatin'ilay resaka ataontsika hoe makany amin'ny resaka politika ihany koa fa ny zavatra isan'ny manitikitika ny saiko hatrany ny hoe maro de maro ny fikambanana antoko sy ny ohatran'izay miforona isak'izay mahatsiaro ary mahatonga an'ireny misy tsy fitovikevitra foana ao anatiny lasa misarakintsika zany ao anatin'le izy fa eo ihany koa lasa ohatrany hoe tokotany fananganana fikambanana sy ny antoko sy ny maro samihafa eto Madagasikara tsy misy ve ahafahantsika anankiray hoe andao hiara-iombona amin'ity fomba fijery anankiray ity resaka fitiavan-tanindrazana le resahana zany hoe anandratra an'ilay Madagasikara ilay nosy mamitsika tsy fotoana ve isina amindronana hery ahafahantsika mametraka tena lina anankiray hoe tondrodrotra ray hoe ty de aleo ino am'izay tsy miovaova lasa na ny olona raha matsy very ianona tia tanindrazana zay le araka ny lazainao teo hoe lalaovina foana le izy mipotra indray zany nareo aloha zany amin'izao fotoana izao
Voalohany indrindra aloha averiko kely le anaran'le fikambanana union fiatombohany fiombonana eny ampitambatra aloha zany le izy ary zay mihitsy ny tanjona fa marina le voalazanao tena marina mihitsy ohatry ny lasa banja malalaka inona moa zany ifananana le fananganana fikambanana antoko politika mivoy an'le hoe fitiavan-tanindrazana ny anay ny zavatra tena mampiavaka anay de ity le izy aloha zany tsy zavatra irairaina fotsiny le fitiavan-tanindrazana voalohany indrindra faharoa le hoe union des jeunes patriotes rehefa tena mijery an'le tanora zany zahay hiara hiady ao sy hiara hidinika ao de tena nijerevanay tsirairay ireo tanora ireo zany misy sivana mihitsy satria zao misy an'le fitentsika malagasy zay mantsy namanay avitra hoe ny fandoto ray tandroko ny afaka mandoto rano ray barika fa ny anay avadikay raha manana fandio ray tandroka isika afaka manadio sy manaparitaka zavatra tsara be ho amin'ny firenena zay ka ty union des jeunes patriotes malagasy ty zany de mifototra tanteraka amin'ny hoe fitiavana ny Madagasikara ary samy mahatsapa an'izany zahay tanora ny zavatra mila fantatra de ity raha mitsangana ny fikambanana anankiray misy aloha ny anankiray anenjika projet fotsiny satria izany tsy mahalala fa zany association zany ne enjehan'olona angalana vola avy any ivelany anaovana tetikasa zay ampidirana volany am-paosy matetika fa ny anay kosa raha atsangany ty union des jeunes patriotes malagasy ty na hoe fiombonan'ny tanora malagasy ty tandrazana de misy tanjona anankiray isika tanora aoka samy atsapa teny isika zay zany no nijerenay tsirairay am'ireo ankizy zay ho ampidirina am'ireo tanora zay ho ampidirina ao anatin'ny union des jeunes patriotes hoe nde ho jerena hoe atraiza ny fitiavanao Madagasikara ao am-ponao ve Madagasikara satria raha nangona olona be dehibe tsika ka tsy makaiza de tsy misy dikany tsy masy zany ny ilaina eto tsy olona betsaka ny ilaina eto fa efa nitrangy zany efa betsaka zany tsy anenjika isan'olona fa anenjika kalitao zany hoe raha manana tanora tena vonona tena manana rispo hiara hiady amin'ity hoe fampivondronana ny tanora malagasy ty tandrazany ty de afaka miroso bebe kokoa na vitsy ary arak'le lazaiko teo hoe na fandoto na fandio ray tandroka ary ndeo avadika tsika ndra hoe mba afaka manadio rano maloto ray barika ndeo atao an'izay zany le fomba fijery zany le izy sy faharesen-dahatra tanora fampiresaka zahay ireo talohan'ny nananganana an'izao fikambanana zao hoe inona ny zavatra tena irinao a Madagasikara inona ny zavatra tsapanao ny ainanao hatramin'izay nahaterahanao zay satria tsara ho fantatra fa ny tanora aloha indrindra fa reo ny aina nanomboka teo amin'ny taona 90 tsy ny aina afa-tsy krizy teto Madagasikara zany hoe tena lasa sorona mihitsy isika tanora satria zao raha taloha zao maheno ngambontsika lazany Madagasikara zany hoe tsara tarezany inona moa zany capitale ny Madagasikara Antananarivo zany de lasa isika tanora teorina lasa maheno fotsiny sisa hoe nisy an'izany kay fa ny fiainantsika de inona miaina am'izao fahantrano zao miaina am'izao zavatra efa faharodana ny firenena tanteraka zao fa tsy mahalala mihitsy ohatry ny ahoana ary le Madagasikara tsara hatrizay de marary miaino an'izany raha hoe tanora tena hoe ao am-ponao Madagasikara marary miaino an'izany hoe ny fireneko ny tany nahaterahako de raha sendra ary ianao ohatra hoe manao fialan-tsasatra ny ivelany de vao fantatry ny olona hoe malagasy ianao de inona mifahafantarany olona anao avy any amin'ny tany mahantra indrindra ianao marary be zany miaino an'izany na eo amin'ny mpiarabelona io na eo amin'ireo vahiny zay mifampiserasera amin'ny tanora sasany indraindray de zay ny kambanana zay ny iombonana ozy izy moa ianao hoe mitsangana daholo ny association ny anay aloha fiombonana iombony zahay ary anomboka eo zay ny lazako hoe na tanora le izy manko tanora 12 ka hatramin'ny 70 taona eo ny miditra ao anatin'le fikambanana zany hoe tanora mihitsy karazana taniketsa zany izy ity tsy hoe hipotra tampoka akory izahay de anangana toko politika de hirotsaka na anohana izahay de mariako tsara eto fa tsy miandanina amina toko politika inona na toko politika inona aloha tsy miandany am'izay zahay tsy manohana kandida izahay ary ny sata ara-dalàna anay de fikambanana tsy organisation politique tsy groupe politique tsy plateforme politique fa association à but non lucratif na hoe fikambanana tsy mitady tombontsoa eo zany ny anay hoe le izy ange le fitiavan-tandrazana aloha ahainga avy amin'ny teny miainga avy amiko anie zany raha tiany tany koa de inona miprofo voalohany de zay ny fampijerena am'ireo ankizy ireo raha za fotsiny zao ohatra manana an'izay tena manana an'izay ka miresaka amin'ny tanora namako tena tombona tsara mihitsy ny hoe avo resy lahatra an'io namako io de zay le niteneniko teo ny fandio ray tandroka afaka manadio zavatra marobe raha tena manana le fitiavan-tandrazana ao anaty ianao de zay le iombonana
tsy hoe ivorovoro ameny CV akory mpikambanao amin'ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy tompoko. Tsy zany akory nananganana an'io hoe hitsofoka ao aminay ianao dia anofoka ao anatin'ny CV anao hoe mpikamba na mpandray andraikitra, tsy any le izy fa le izy asa mitaky asa le izy. Zao ny zavatra miseho a. Io fitiavan-tanindrazana io a andraikitra ho an'ny tena. Maha olom-pirenena anao aloha zay voalohany indrindra fa maha tanora anao. Le tanora manko milanja zavatra betsaka eto amintsika. Le nilazaiko teo hoe ny tanora ho avin'ny firenena. Aoka re tsy ho irairaina fotsiny izy ity ho atao angaredina eto foana hoe ny tanora ho avin'ny firenena dia ho apasipasy amin'ny zanaka foana hoe nareo indray no ho avin'ny firenena dia nareo indray fa iza le tena ho avin'ny firenena eto. Zay mifantany mipetraka hoe raha tsy isika le izy dia iza. Dia za moa manana fahazarana miteny amin'izay rehefa mba mifampidinika amin'ireo tanora namana hoe raha tsy isika anie le izy dia tsisy anao mihitsy eo mba hatongavana saina zany hoe ho conscientisena zany le tanora hoe mba manana andraikitra ianao na malagasy anao fotsiny ary. Tsy hoe rehefa misy lalao baolina kitra nohanana ekipa pirenena zay vao hijoro ianao hoe malagasy fa kosa ataovy iainanao mihitsy hoe taniko ty raha tsy mandroso ty tsy ametsiny olona fa andeha ho jereko miainga avy ety amiko aloha le izy. Raha mahatsapa an'izay dia inona ny azoko atao? Zay ange ny antony nananganana an'le izy. Le izy tsy aitraitra mihitsy. Fa ho an'ireo tanora, maro anie ny tanora manana an'izany ambo-po zany na manayavitra hoe mba te hanao zavatra ao amin'ny firenena. Dia izay indrindra nananganana ny Union des Jeunes Patriotes hoe ndeha ary efa misy ity ny fananganana an'le izy. Nisy tanora vitsivitsy zany tao nanan-kevitra hoe ndao anangana n'ity fikambanana ity ahafahana mamondrona an'ireo tanora izay mbola tena manana any anatiny tokoa hoe tiako Madagasikara, tiako ny fireneko tiako ny tany nahaterahako dia ndao iombona ho an'ny Madagasikara. Tsy misy firenena politika ao ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy. Zay indrindra ny saika ho antaniko hoe mivondrona nareo zany dia anao inona le tanjona satria teo ihany koa nisy hoe sivanao anatin'le izy dia raha za zany mba te inona moa zany ilazaka an'izany te hiditra ao anatin'ilay union ahoana ny ataoko satria lasa ataontsika hoe mifampitoroteny alakotsiny amin'le resaka le fomba fiteny hoe mifampitoroteny samy ao anatiny ihany fa ngasy torony any ivelany tsika. Le izy tsy hoe mitoroteny amin'ny samy ao anatiny, le izy aloha tsy toroteny. Le toroteny matetika tora-po entina andreseko lahatra anao fa tsy any le izy. Fampifantariko anao fa tsika sy anao manana tombontsoa iraisana, manana tany iraisana tsika sy anao. Tsy hijery tsika sy anao hoe za avy ery ohatra avy ery Ambilobe, za tsy avy ery ohatra hoe Manjakandriana. Fa rehefa mivoaka eto tsika ny fahafantaran'olona tsika malagasy. Lalan-tsaina zany ny fampitantsika hoe inona ny tombontsoa iraisantsika amin'ny maha-malagasy atsika. Averiko foana fa raha tsy mahatsapa an'izany tsika dia lasa ho hikaroantsika tombontsoa foana ny hoe fidirana fikambanana na fidirana ao anatin'ny zavatra anankiray izay iombonana zany. Zany hoe ty fiombonana ity dia mifototra tanteraka amin'ilay lazaiko hoe fifanabeazanay tanora. Tsy hijanona balarora fa hihetsika izahay hamolavola an'ireo tanora namanay sy ireo zany rehetra zany hoe isika reto hatramin'izay ny aina tao anaty krizy foana. Misy arangamba ankizy misy angamba tanora tena mino marimarina an'izany namana avitra fa misy tanora tsika eto tsy malala fa tsy hoe efa normal anie zao grevy isaky mihetsika eto Madagasikara zao efa normal anie zao korotana misy eto. Zay ny zavatra lasa lôjika atsika. Dia avy eo rehefa mijery tele anao avy eo dia gaga be ohatra ny paradisa ny any an-dafy. Dia ny tanjonao avy eo dia hoe ndeha hivoaka any an-dafy fa any ny paradisa fa ny taninao nga afo be. Ny tanin-drazanao nga nataon'Andriamanitra ho afo be. Dia zay zany no hoe raha mbola tanora zao tsika reto mitambatra, raha mbola tanora ohatra zao tsika no manana saina hoe Madagasikara atsika, raha mbola eo am-pelatanan'olona Madagasikara dia tsy atsika mihitsy dia ho lalaovina eto foana tsika raha tsy tsika no mitsangana. Ary zay mihitsy no teny filamatray ao amin'ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy hoe ry tanora mitsangana ho an'ny tanindrazana. Tokony hanaitra ny am-potsika zany raha mbola ao anatsika Madagasikara fa eto zay vonona amelona sy amboly an'izany ao anatinareo tanora izay mbola marisarisa ao anatin'izany fitiavana Madagasikara zany satria tsy misy hevitra mihitsy raha mbola iaina sy velona eto Madagasikara. Tanin-drazana ity fa tsy vitan'ny tanin-drazana rery Madagasikara fa tanin-janaka. Tsy vitany hoe tanin-drazanao tany aloha tany dia ianao tsy inona tsony fa tanin-janaka ao koa io. Zay ny mila atao tsika zany mila mandinika lalina. Tsy hoe hianatra
de anao fiainana fotsiny eto Madagasikara de avy eo miaina eo de lasa ao anatin'ny saiko sy ny foko hoe efa ohatrin'io Madagasikara tsy ho voaova mihitsy io. Le izy ange zavatra natsofoka tao an-tsaina zany hoe firenenareo io tsy hiova tsony efa mahantra foana nareo fa raha zay fotsiny angeny miala ao an-tsaintsika hoe ndao tsika rangahy hitambatra tsy mety tsony zao. Zay fotsiny aloha le angan'le izy tsika zany tsy andeha hoe anohana an'iza na anohana an'iza fa miainga amintsika ho le arak'le singa anankitelo nyteneniko anao teo namana yavitra le loharano nipoirana aloha reo ray aman-dreny zay ajaina zay niteraka atsika sy ny rehetrarehetra de eo le olombelona eo amin'ny olombelona io ny tena zava-dehibe. Raha olombelona malagasy teraka teto Madagasikara inona mba vitako any Madagasikara na mety misy ary am'ireo ray aman-dreny reo ane mba mandinika an'izany rehefa amin'ny fahalebiazana hoe inona moa zany kay mba tena vitako teto de moa very tanora namana tsy tsaratsara kokoa raha isika no mandinika hoe inona no ataoko mbola tsy zavatra tara zany mba tsy tenenana hoe inona ary mivitako teto rehefa lehibe any rehefa notany anao ny zanakao hoe inona mba vitanareo teto ry dada inona vitanareo teto ry mama de ndao mba zao tanora zao tsika de hiteny hoe inona no ho ataoko. Misy fisainana zany misy eritreritra zany ary misy tsirim-panantenana zany hoe za tanora manana viana sy manana eritreritra ndraindraikitra ao amin'ny fireneko zay le tena zava-dehibe zay le tena antom-pisina ary zay le antony iombonana namana yavitra. Mahakasika ny fiantsiarana amin'ny resaka raharaham-pirenena ny resaka politika tiako hidirana ihany zay manahoana ny matetika mantsy rehefa miresaka eny anivon'ny fiarahamonina eny de hoe leo politika zay tsy zay zay resana politika zany andro zareo any ambony any miverina amin'le hoe tsy mandray andraikitra tsika fa mitaza-potsiny ihany koa nefa isan'ny andraikitra ihany koa tokony ho ataontsika manahoana ny hoe tanora manao politika le hoaviny le ataontsika le ambana kely madinidinika amin'ny fahasaina mijoro sy ny fijoroana mametraka an'izay hoe fitiavan-tanindrazana ndray fa ny fiantsiarana amina resaka politika ihany eo ihany koa mantsy matetika lasa ataontsika hoe saribakolo kely fotsiny ny tanora amin'izao fotoana izao mahakasika ny resaka politika zay ihany koa ny resaka hidirantsika somary miditra makany amin'ny fiainam-pirenena avy eo. Voalohany aloha ny tanora manao politika aloha tsy ratsy fa ao anatin'le tanora manao politika miseho ny faharatsiana ny zavatra anankiroa zany na io ratsy na io tsara. Ianao zany rehefa manao politika averiko ihany aloha tsy antoko politika tompoko ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy fa kosa fikambanana fa kosa ny tanora manao politika hoy aho tsy ratsy satria le politika ane naratsiana eo masontsika ny politika de ny lasa nitondrana antsika any amin'ny fiheverana hoe politika de fandaingana amintsika vahoaka ny politika de entina amiravirana ny saintsika fotsiny sy akana fahefana zay zany natsofoka tany an-tsaintsika hoe inona ny politika fa kosa ny tena dika mazava n'izany politika zany tompoko na isika reny milaza fa tsy manao politika reny ary ne mety manao politika rehefa tena jerentsika le hoe inona ny politika inona moa le tena hoe politika ny tena hoe politika de fomba hitatananao firenena fomba hiantsoroanao amin'ny fampandrosoanan'le firenena move tsika na de mieritreritra fotsiny ary manodidina mpiray tanàna hoe inona re ndao mba mahafalalana efa manao politika ange ianao zany efa mikatsaka ny ampandroso ny manodidina anao fotsiny ianao zany zay mila tsara tsofoka ao anatin'ny saintsika satria raha ny tanora amin'izao miresaka hoe inona zany politika zany de manipulateur anao hoe mpanodikodina saina fotsiny ozy izy ny tanora hoe zavatra efa nisy teo io raharan'olon-dehibe io fa aza miditra amin'io miditra mihitsy ary le fitenenana hoe dinosaure manao an'ireny fa kosa tsika rehefa mieritreritra hoe politika zay ho any angatsika hoe tanora tsika no andeha anao zavatra hoe tsika tanora mihitsy no andeha atao vokatra hoe lasa tsirim-panantenana ho amin'ny firenetsika de isika mihitsy ny famolavola aloha zay ny tsy mahamaika atsika satria fanabeazana eo amintsika samitsika aloha le izy na le atsony teny vahiny hoe éducation par les pairs hoe isika samitsika zany mifamolavola anaty lalan-tsaina na le hoe idéologie hoe inona kay zany tena fitondrana ny firenena zany inona ny tena mijerytsika ohatry ny ahoana zany fivoaran'ny firenetsika zany ohatry ny ahoana na tonga atsika amin'izao teboko zao zay moa zany mampiavaka anay koa hoe le izy zany tsy vitany hoe association le izy de anao izara ricantonné any ambany tunnel na izara akanjo fotsiny fa le izy le atsotsika hoe ressources humaines zany hoe isika tanora isika olombelona mihitsy no koloina de zay ny sika de n'izao tanora zao hoe ohatry ny ahoana zany fandraisana andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina zany raha ny sary voalohany hita amin'ny hoe fikambanana matetika namana yavitra tsinona de hoe fizarana zavatra rehefa tonga zao de izara aminao an'izao zay zavatra mety ho lany rapitso lano afaka pitso fa araka ny efa nresantsika teo
fitiavan-tanindrazana zany tompoko a zavatra lavitrezaka ary tsy vitany eo amin'ny tenako rery fa ho ampitako a amin'ny zanako a sy eo amin'izay taranaka faramandimby ihany zany ny atao hoe fitiavan-tanindrazana ka zay lalan-tsaina zay aloha ny atsofoka ao anatintsika raha tsy mitsofoka ao anatintsika zany a de lasa hitady tombotsoa manokana foana tsika rehefa anao zavatra eto Madagasikara ary io ny tena olana be mihitsy na mandehandeha sika eny amin'ny fiarahamonina eny samy mahalala zany teny hoe tia kely zany ohatra hoe ianao zany zao fikambanana mitsangana de anatonan'olona raviravizana vola de manaiky ianao de lasa mitsofoka any amin'ny zavatra maloto ianao nefa ianao mbola tanora mety efa tratra ve na hoe nisy ny zavatra ohatr' zany aloha matetika mitranga foana mitranga foana ny zavatra ohatr' zany matetika fa ianao zany rehefa atsofoka ao am-ponao le izy maro anie mihirahira fitiavan-tanindrazana zany eto na manayavitra hoe fa le izy a rehefa tsy ao am-ponao Madagasikara de ozy izy ao hoe mety anaiky ianao hoe omen'olona tsy haiko 1 milliard ianao de arianao a ny zavatra rehetra miainga amin'ny tsara daholo raha mifandiniako azy raha tsy akoatra ny zavatra efa foronina ho ratsy fa miainga amin'ny tsara daholo ndao tsika mba hanao an'izao mba ho zao fa rehefa itsofoany mena miraviravy ianao avy eo a de lasa very le inona moa zany le fahamendrehanao na hoe le dignité anao lasa tsy ao tsony le hoe inona ny fototra ny aingako ho an'ny tanindrazana sa ho an'ny tenako ny adiako fa ty zavatra ty a tsara marihana fa ao anatin'ny sata amin'ny feanay ary de efa mametraka mihitsy fa tsy mandray karama tompoko na ny filoha mpanorona zany na ny filoha nasionaly zany a na ny filoha lefitra na ny sekretera jeneraly tsy mandray vola fa inona le izy a fifanabeazana inona ny tanjona zay le naharary atsika hatramin'izay zay hoe tsy ary nahitan'izany Madagasikara mba tsara zany tsika fa nanomboka lehibe tsika de nalala hoe mahantra ny tanitsika zay le maharary zay le mampiakatra ny ambopo hoe tsy mety tsony zao a fa mba tanora teraka teto ihany a mba tanora nianatra teto ihany a nahita vokatsoa tamin'ny taniko ihany a de maninona no tsy hikaroka zavatra tsara ho an'ny taniko eo le tena olana ary zay no ezana ifamolavolana hoe ateo namana yavitra mahakasika lay ataoko hoe ahambana no resantsika teo amin'izao fotoana izao ny raha malala ny fisamborana ny fakanam-bava ny fiakarany fitsarana mihitsy zany Andriamatoa Sylvia Andriatsotsi na le hoe fotsy tsotsi ao amin'ny tambazotra Facebook isany ataontsika hoe ny fahasahiana amin'ny teny angambany kosa ny fahazosokajiana ao anatin'ny resaka hoe fitiavana ny tanindrazana fanairana olona ny akoatran'izay maro de maro tany ry Stanley tamin'izany andro hatramin'izao aloha zany mbola eo tsika zay le teneniko hoe le fijoroana aiza ho aiza lay tena hoe tena fahalalana sy lay fafana mijoro amin'ny mahatanora ihany koa le resaka mandray andraikitra eto amin'ny firenena zay fahitanareo makasika an'ireny ataontsika hoe tsy fafana maneho hevitra tsy libra zany raha zay le teny baiko ilazantsika anazy ny miteny eto efa mampatahotra mihitsy a tena matahotra miovitrovotra mihitsy ny tanora rehefa hoe hiteny satria rehefa hiteny zavatra mahitsy ianao zany tsy hoe andeha hanopy fa kosa hiteny zavatra mahitsy hoe zao ny zavatra tsy mety de lasa matahotra ny tanora de misitro belona sady mihirim-belona hoe tsy rarahanay io a aleo hipetraka fa aleo maty rapitso toy zay maty androany nefa de zao ny zavatra apetraka namana yavitra anisany andininy anankiray tena ataoko hoe manandanja ao anatin'ny lalam-panorenantsika malagasy ny antsoina hoe liberté d'opinion na ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahafahana maneho ny inona moa zany ny hevitra ao sy ny liberté d'expression fahafahana miteny reo teboka anankiroa reo zavatra tena manandanja indrindra ao anatin'ny lalam-panorenantsika fa inona amin'izay nitondran'ny zay olona eo amin'ny fitondrana zay tsy mazaka anga an'le fomba iresahana le izy zavatra mahitsy a le zavatra zany rehefa misy hoe fanompana na fanivaivana eo a tsy miditra eo fa raha zavatra mahitsy kosa hoe zao no tsy mety a zao ny zavatra tokony ho ahitsy a basy aty fikavana nge zany zavatra fitiavana zany matoa tenena hoe zao no tsy mety entina anitsina zany entina hitondrana zavatra tsara zany fa tsy hoe anivaivana olona akory fa inona amin'izay ny fitaovana entina amin'le izy a de lasa viraviraina le atsotsika hoe filaminam-bahoaka zay foana manko le teny entina rehefa isambotr'olona rehefa miteny hoe manakorotana filaminam-bahoaka manontoana filaminam-bahoaka de aleo gadraina mihitsy aloha zo fototra tompoko ny fahalalana miteny a ary zo fototra amin'ny fahafahana maneho hevitra fa raha zany tsy misy eto Madagasikara raha zany tsy hijoroantsika raha zany tsy aditsika tsy afaka irehare mihitsy Madagasikara fa tany demokratika
ary tsy afaka irehere Madagasikara fa tany républicaine. Raha io zo fototra io zany no sakanana amin'ny olo-pirenena rehetrarehetra. Ny olo-pirenena ne manana zo politika e, manana zo aneho hevitra amin'ny raharaha-pirenena. Olo-pirenena zany olo-pirenena zany mamoaka andraikitra ho anao olo-pirenena zany. Inona ny andraikitra amin'ny maha olo-pirenena anahy? Za mandohetra, za manao ny adidy eo amin'ny fiarahamonina sy ny rehetrarehetra, mananjo kosa hiteny, mananjo kosa ilaza hoe zao ny zavatra tsy mety, zao ny zavatra tokony ho ahitsy. Karaha zavatra ohatr' zany nentina nenjehan'olona foana eto amin'ity firenena ity de lasa hivadika tanteraka mihitsy ny fomba fisainana eto. Hoe rehefa miteny ianao de manivaiva. Ohatr'izany ihany manko ny fampidirana tsikelikely an'ireny toe-tsaina manimba antsika ireny na manayavitra. Rehefa manomboka volavolaina zao tsika hoe nareo ny zavatra ataonareo ratsy ny malagasy mahantra de manomboka atsony amin'ny teny frantsay hoe rabaissé tsika. Manomboka mahatsapa tsika hoe tena ratsy tokoa zany. De io koa le zavatra manomboka mitranga amin'izao fehezina mivava tsy hiteny na zavatra marina ary. Zaho tsy miditra amin'le resaka hoe manompa na manivaiva olona fa le hoe fahafana miteny araka ny zo fototra lazain'ny lalam-panorenana. Rehefa manomboka atsofoka izay hoe tsy mahazo miteny nareo mangina fotsiny nareo fa manohintohina amin'ny filaminam-bahoaka zay ny ilazana azy de manomboka atsofoka ao amin'ny olo-pirenena zany hoe tsy mahazo miteny ianao, tapenam-bava ianao. Tsy lalana makany amin'ny didi-jadona ve zany namana yavitra? Ka zay indrindra mantsy ny saika ho antaniko ilay mahakasika ny resaka demokrasia maro samihafa ny fanehoan-kevitra mahakasika an'io hoe io anie efa teny volena fotsiny fa demokrasia efa hatramin'izay nisiany Madagasikara, hatramin'izay nisiany fiarahamonina malagasy asao kosa atao de sao de mba tsy zakantsika malagasy, tsy zakantsika ny maheno an'le hoe demokrasia, tsy zakantsika mampiatra sy miaina an'le izy fa sao de mba ho any mijadona kosa ny ahafahantsika mamoaka an'le firenena na manavitra anazy. Ny fahitana amin'ny tanora fa eo indrindra ihany koa amin'ny UJPM ana. Amin'ny UJPM de zao. Ny zavatra mihoapapana aloha tsy mety hoe atao didi-jadona vao androso. Tsy sanatria akory tsika omby na biby fiompy no atao didi-jadona vao hiditra ao an-trano, atao didi-jadona vao hanao zavatra anankiray. Fa zay foana hoa le mila atsofoka ao an-tsaina hoe misy tombontsoa iraisana anie tsika eto e. Mila tsy titikely anie tsika e. Mila mijery ny tombontsoa iombonana tsika ary mila miroso miaraka. Zany hoe ny zavatra tokony atao aloha zany de noho ny amin'ny rafitra ankehitriny sy ny système efa mipetraka eto Madagasikara de tokony hajaina aloha mahatany demokratika atsika. Tokony hajaina hoe tany misy lalàna Madagasikara ary ny lalam-panorenana izay napetraka mpitondra tamin'ny taona 10 ihany miatra amin'izao io tsara marihana de ny manome malalaka ny zoan'ny olo-pirenena hiteny sy aneho hevitra. Izy ny niady an'izany voalohany tamin'izany taona zany raha tsaroantsika ny tantara angamba. De zay no tsy mety mihitsy hoe didi-jadona ve zany vao hety amintsika. Fa tsika zany tsy afaka ho tonga saina mihitsy hoe sika samy malagasy anie afaka mifandamina an'io e. Tsika samy malagasy kosa anie mba misy saina e. Ary raha miala eto Madagasikara ary ne zany malagasy zany namana yavitra mamiratra any ivelany any e. Fa maninona tsika tsy mamiratra eto amintsika hanatsara ny eto amintsika? Maninona tsika tsy mamiratra hoe hikatsaka ny tombontsoa antsika hametraka an'izany tena hoe demokrasia ahafahan'ny malagasy rehetra mandray anjara amin'ny fiainam-pirenena zany satria zao raha oferanao ny demokrasia miainga any amin'ny famerana ny olona tsy hiteny oferanao ny olona farany tsy hifidy fa anao zay tianao atao fotsiny ianao eto amin'ny firenena. Manana tendance makany zany lalana zany raha zany mapetratsika foana eto amin'ity firenena ity fa tokony ho apetraka foana hoe ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahana miteny eto Madagasikara de zo fototra ary zo politika ny olo-pirenena tsirairay ary indrindra ho anay tanora. Tsy tokony atahotra mihitsy zany isika ary tsy afaka ilazy sika tanora hoe ho avy ny firenena raha tsy mandray andraikitra. Ny fandraisana andraikitra voalohany de zay hoe mba mitsofoka aloha ianao mandray anjara fitenenana mba maneho amin'ny mahatanoranao. Tsy hoe rehefa miakatra misehatra ohatr'izao na andeha hanao fikambanana amin'ny fototra ny fitiavan-tandrazana ohatr'izao akory de tsy tanora intsony. Fa tanora mihitsy ny ilaina manao an'izany. Ary ny hirantsika eto Madagasikara, inona moa le hira mikasika ny fitiavan-tandrazana iny hoe mitsangana ary tanora foana nge ny an-taniny eto amin'ny firenena e. Hoe nareo tanora ilaina. Fa nefa ny zavatra mahagaga ny tanora tsy omena vahana koa nefa. De eo amin'ny fahalalana amin'ny teny indrindra zany no mila isika tanora e. Zay nisy loko tenan'ny tanora eto hoe isika tanora mila matsapa fa isika aloha ny tokony handray anjara voalohany. Raha isika ny hanana anjara toerana eto amin'ny firenena any aoriana any de isika zany de n'izao de tokony manana an'izay atsoko hoe sentiment zay hoe mila mandray andraikitra de n'izao, mila manana an'izay faharisiana zay hoe de n'izao de efa tokony hitondra ny anjara biriko amin'ny firenena. Ary ity ny zavatra anankiray
ho an'ny fikambanana fiombonan'ny tanora malagasy tia tandrazana manokana ao anatin'ny tanjona lehibe anankitelo izay ao anatin'ny sataradalàna na hoe ny statuany a dia ny voalohany indrindra tena nataona izay mihitsy ny voalohany eo a dia ny fanapahan-kevitra ny filazana ny hevitray a sy ny inona moa zany ny ilazana an'izany a ny opinion anay sy ny avianay zany mikasika ny raharaham-pirenena inona ny hevitray feo an'ny tanora zany tompoko ilaina zany ary mifanivaivana ny hevitra ny tanora eto amin'ny firenena sy ny fanilikiliana ny tanora eto no mampatonga anazy tsy handray andraikitra intsony zay le tena olana be ka ny anay ataonay voalohany mihitsy aloha zay hoe iteny zahay a andray anjara zahay a hitondra ny anjara brikinay zahay a fa ny ambony indrindra amin'izay dia manome lanja an'le zoanay afaka hiteny a sy aneo a ny maha olom-pirenenay zany zahay a ao anatin'ny fikambanana Union des Jeunes Patriotes Malagasy. Efa niditra amin'ny resaka raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ihany tsika Andriamatoa Jean de Dieu Parfait resaka ny mahakasika an'ity ACCC n'ity izay tsisy fiafarany hatramin'izao aloha zany maro samihafa ny fanambarana manao toy vakana mihitsy avy amin'ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy amin'ny fiangonana moa zany io amin'ny antoko politika maro samihafa rehetrarehetra saika ny rehetra zany nefa miresaka n'izy io amin'izao fotoana izao any fifidianana etsy an-dany manatona ihany manaona ny fahitanareo ny fizotran'izay eo ihany koa ny tena ny fotony moa zany ilay resaka nationalité na ny hoe zom-pirenena frantsay ananany Andry Rajoelina fa io moa zany tafalatsaka aina izy ny kena le satria misy ny fanomezana azy ny zom-pirenena malagasy indray ny fahitanareo ny fahitany ny tanora ny fahitany ny jeune patriote ny malagasy nyzay zavatra zay eto dia tena miteny tanteraka amin'ny anaran'ny fikambanana mihitsy idirako voalohany aloha le resaka nationalité be dia be mampiakapeo an'io ary ny mahagaga sy mampite-hidera ary dia hoe ny fiarahamonim-pirenena dia nampiakapeo momba an'io resaka zom-pirenena io averina ihany fa zahay dia fiombonan'ny tanora malagasy tia tanindrazana ny atao hoe tia tanindrazana aloha dia manandratra bebe kokoa no momba ny tenany momba ny fireneny zany momba ny fireneny azafady indrindra ny firenena aloha ny ambony indrindra ny tanindrazanao dia miainga aminao zay olona mipetraka amin'le firenena aloha ny tenenako hoe miainga amin'le olona dia ohatran'io resaka zom-pirenena io le zom-pirenena dia tsotra ny zom-pirenena dia fomba hamaritana anao eo anivon'ny olona maneran'izao tontolo izao hoe miraiki-po amin'ny firenenaiza ny zoanao ny zom-pireneniza no lanjainao ary fanevaniza no entinao mandehandeha erak'izay toerana rehetra andehananao dia ny fanontaniana apetraka dia tsotra azo lazaina fa tia tanindrazana ve tompoko ny olona izay tsy mahalala onona amin'ny zom-pirenena raisiko ohatra hoe za tenako ohatra za zany zao teraka malagasy fa hoy aho hoe rehefa lehibebe ohatra rehefa niteraka ampianajanaka dia hoy aho hoe ohatrany tsy mety amin'ny janako ny fianarana eto amin'ny tanindrazako fa andeha haka zom-pirenena ataoko ohatra hoe roandaizy mba hampianarako ny zanako any fa any mandroso be eo aloha dia efa fotom-pisainana tsy mety mihitsy raha ho anay patriote manokana raha tianao tompoko ny tanindrazanao indrindrandrindra fa ianao mpitondra dia tokony apetraka ao foana hoe ny zom-pireneko no manery anahy hanatsara ny zavatra eto amin'ny taniko raha tsara tsinona ny fampianarana eto amin'ny taninao ampianajanaka eto ianao ko tsara ary ny eto aminao ko aiza ianao andeha hitsoaka ny ivelany ve ianao ampianajanaka raha ohatra ka azominao mahamalagasy ianao ny zom-pirenenao anankiray tsy maka zom-pirenena hafa dia logika be raha manana an'izany toe-tsaina izany ianao hoe andeha ho hatsaraiko ny fampianarana tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe sekoly manara-penitra fa andeha ny rafitra mihitsy ny andeha ho hatsaraiko amin'izay izay mpitondra raha raisiko amin'ny tenako any ohatra za zay mpitondra ampianajanaka eto satria za malagasy zanako malagasy fahasalamana koa faharoa raha ohatra ka tsara ny kalitaon'ny inona moa zany ny toba-pahasalamana sy ny fitsaboana eto Madagasikara tsy andeha hisososo isaky ny marary dia hivoaka ny Madagasikara zany rehetrarehetra zany dia manaprofo fa misy tsy fahampiana eto amin'ny taninao dia aleonao miazakazaka makany amin'ny firenenikafa fa tsy mahavelona anao tsy mahavita manabe ny zanakao ny firenenao eo indrindra ny resako an'le resaka nationalité hoe raha tena tia tanindrazana ianao tsy andeha hisolo vaikana ny tenanao ianao hijery inona moa zany ilazana izy hijery zom-pirenenkafa aka zom-pirenenkafa ary amin'io sitraponao tanteraka
tsy hoe andeha hanao fanompom-pirenena any Frantsa ianao ohatra de nahazo azy an'le zom-pirenena fa sitraponao ary mazava foana ho any anay moa zany amin'ny maha-patriote anay amin'ny maha-tia-tandrazana anay de io teboka anankiray io aloha mila apetraka eto amin'ny Madagasikara hoe ny tany tandalana satria zany zavatra zany manomboka tsy hita tsony amin'izao hoe aiza ary tsika aiza ary ny zavatra miseho eto amin'ny firenena le resaka hoe le ACC ilay ataontsika hoe mamoaka ny didy tsy azo ivalozana manao zavatra tahaka an'ireny tsy zany amin'ny tena an'izay fa ny mpanao politika ny firaisamonim-pirenena rehetrarehetra hoe tena lasa tsy mipetraka le tantandalana fa voavidy lalaovina tsy haiko moa zany zavatra mitranga any ambadika any zay aloha zava-misy zany amin'izao raha ny ACC io ny hitantsika manahoana ny mety fitoyan'izay ny fifidianana sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny raha hoe ataontsika hoe rafim-pitsarana tsy mipetraka amin'ny hoe ambonin'ny tany fa lasa tanila hoy ny fomba fitenenana. Zao ny zavatra tsara marihana namana yavitra voalohany indrindra aloha isaky ny akatoka ny fifidianana eto amin'ny firenentsika de mampahonena fa tsy ary nahita sary akoatr'izany zay tanora. Me mafana foana ny toedraraha mafampana mifandringotra eo de miadiady eo de izay ny zavatra mitranga fa ny faharoa koa amin'le resaka fitsarana lazainao teo de tsara no mampafantatra antsika vahoaka malagasy fa tsy telo akory ny fahefana zay misaraka ao anatin'ny lalam-pandroenantsika tsy misy séparation de pouvoir anankitelo zany tsisy pouvoir telo zany eto Madagasikara fa roa ihany zany hoe fahefana mpanatanteraka na pouvoir exécutif de fahefana mpanao lalàna na pouvoir législatif ao anatin'ny filazan'ny lalam-pandroenana ny resaka rafim-pitsarana de zao hoe ny ataoko hoe ny fitsarana zany tsy fahefana ao anatin'ny lalam-pandroenantsika fa autorité le izy moa zany amin'ny teny malagasy ohatran'ny samy fahefana ihany fa raha jerentsika tsy pouvoir judiciaire ny eto Madagasikara ao anatin'ny constitution atsika fa autorité judiciaire eo aloha iny teboka anankiray idirako manko le resaka HCC avy eo satria ity teboka faharoa ity de tena manan-danja be mety vitsy angamba malagasy mahalala fa ny lehibe indrindra ny mpitsarane ka ny filohan'ny repoblika ihany ny inona moa zany ny lehibe an'ny conseil supérieur à magistrature de ny filoham-pirenena ahoana moa ny siny fahaleovan-tena amin'izany namana yavitra raisiko ohatra ihany za ihany raisiko ohatra hoe za mpitsara ohatra fa fantatro hoe ao ambony keo ny filohan'ny repoblika ihany lehibeako tsika manana an'izay inona moa zany fahazaran'izay foana hoe rehefa lehibe de tsy azo ivalozana mihitsy na tsy manara-dalàna ary de sao de very sotro finanana eto de aleo ajaina foana zany hoe raha momba ny rafim-pitsarana mihitsy aloha eto Madagasikara raha mbola ny filohan'ny repoblika foana no ataontsika hoe lehibe amin'ny mpitsara rehetra eto de tsy afaka atoko mihitsy amin'ny maha olom-pirenena hoe maleo tena ny fitsarana io amin'izay nidirako amin'le resaka HCC hoe ny feptom-piasandr'ireo 7 taona zany hoe misy roa taona mihoatra ao aorianan'ny fahalanin'ny filoham-pirenena anankiray de zany hoe ty mpikambana ao anatin'ity fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana amin'izao ty zany de nofidiana tamin'ny fotoam-piasan'ny filoha teo aloha zany hoe raha io tranga misy io satria le izy zavatra betsaka manko no niseho teo voalohany aloha le fanekena firotsahako fidiana olona zay efa manana zom-pirenenkafa tena tsy ekenay mihitsy zany zay tompoko tia tanindrazana ary mampireharehanay zany tsy mampaninina mihitsy fa tsy manaiky zany zahay hoe eto amin'ny tany koa de olona tsy nahay nionina tamin'ny zom-pireneny mahamalagasy anazy no hitondrana no ekena amin'ny firotsahako fidiny zany kosa mba iarahana miombo-be hoe tsy ampy anao ve zany ny mahamalagasy anao de andeha anao aka zom-pirenenkafa de avy anao irotsako fidina ihany fa iny moa izy iny ny arahantsika nahita fa ny ekena sady mitombona no ekena zay zany raha ny langage ny HCC no jerena faharoa de ty resaka le eo amin'le fanaran-dalàna sy ny rafim-pitsarana eto Madagasikara ny HCC manko mifarany ambony indrindra amin'ny resaka fitsarana ary tsara ho fantatritsika fa ny zay didy avoakan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana de manana le toetoetra hoe tsy azo ivalozana noho ny amin'ny fananana ny toetoetra tsy azo ivalozana io mihitsy nohatrany hoe tsy azo atao ininina izy zay no tena manahirana satria zao ndray zao de monsieur le hoe inona moa ty resaka anankiray nataony HCC le resaka gouvernement collégial tonga de hidirako mihitsy iny satria zao ho anay mpianatra lalàna ho anay mpahay lalàna zany de zao hoe
tsotra be io tranga monsieur io coup d'état institutionnel lazavaiko manko le izy satria tsy afaka hirahiraina fotsiny koa hoe coup d'état institutionnel le izy matoa le izy coup d'état institutionnel de izao raha miteny akory ao anatin'ny lalam-pandroenana de hoe ny filohan'ny anteny merandoolona no misolo ny filoham-pirenena rehefa tapitra amin'ny fotoam-piasany rehefa ametra-pialana izy ka hirotsaka ho candidat indray zany olona tsy mahafeno fepetra hitondrana firenena zany tompoko izy manko nilaza hoe tsy manana fahefana tsy manana le aptitude hitondra firenena izy tsy afaka hiantsoroka an'le mahafiloam-panjakana azy izy voalohany aloha raha tsy mahavita an'izay ianao tsy tokony koa zany ianao hiantsoroka an'le andraikitra mahafilohana androm-panjakana anao nasaina majery mahitsy fotsiny ary na maso mijery amin'ny fomba tsy miangatra fotsiny ary de mahatsapa hoe fa ahoana moa zany ianao manana an'le kapasité hitondra androm-panjakana fa rehefa omenanao le fahefana hoe zay nolazainy lalam-pandroenana hoe ianao no misolo ny filohan'ny repoblika rehefa tapitra ny fotoam-piasany ka hirotsaka ho fidina izy de milaza indray ianao fa tsy mahavita tsy mitombona mihitsy zany ary zay nilazana hoe tsy hay moa zay zavatra niseho atao tsy afaka hitompo-teny fantatritsika fa ny zavatra fantatra fotsiny aloha de tsy normal io fivadian'ny fisolotoeran'ny filohan'ny repoblika io lasa gouvernemanta iraisana iaraha-mitantana io gouvernemanta zany lasa hoe ireo indray no mitondra firenena fa araky ny efa voalaza moa samy naharaka an'le vaovao daholo tsika pahay stratégie ny filoha teo aloha stratégie politique io izy de samy mandinikatsika ary tsy nisy fanazavana lava koa tamin'iny fotoana iny fa zao tsika miara-mandinika hoe de neken'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana nitondran'ny gouvernemanta zay gouvernementany ihany gouvernementany tamin'izy nitondra ihany no hitondra eo sady hikarakara ny fifidianana de izy candidat avy eo jerentsika anie zany fitohizan-javatra zany tamin'izy nitondra ny firenena zany de efa ny gouvernemanta zay nitarihan'ny premier ministre am'izao io no teo niala izy satria tapitra amin'ny fotoam-piasany lasa candidat izy zany hoe tsy filoham-pirenena intsony de mbola io gouvernement io indray no eo amin'ny lohan'ny firenena de tsika mikarakara fifidianana de tsika manantena fahadio ny fifidianana nefa efa zavatra tsara homana ohatr' zany ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika io fifidianana io tompoko tsy azo tereko masaka ohatry ny voaloham-pijaza ary tsy azo atao tery vaimanta io fa io zavatra io irisotsika amin'le hoe processus démocratique eto amin'ny firenena tsy afaka terena ohatr' zany ny fifidianana fa raha terenao ohatr' zany io de lasa hiteraka an'le crise post électorale noho ny aminay tanora zany hoe efa leo kosa zay hoe isaky ny 5 taona zany tsika de hianan-kirotany eto foana ireo tanora namanay mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny akatso noho ny amin'ny fitokonany CSS sy noho ny amin'ny tsy fahazon'ireo CSS reo ny volany de mikatso amin'ny fianarany zay ne victime tanteraka mihitsy amin'ny raharaham-pirenena ity ka zay indrindra inona zany le zavatra tokony ho ataotsika tokony ho ataon'ny olom-pirenena olom-pirenena moa zany zay natonga na hoe tsika ao anatin'le izy tokony ho raisin'ny antoko politika tokony ho raisin'ireo hery velona rehetra satria ampy ve ny fiononana amin'ny resaka fanambarana maro de maro ny rekety natao teny amin'ivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zay fa saika lay fomba fiteny foana ny hoe azo raisina fa tsy mitombona de any de mivalona fanambarana samy hafa manao toy vakana tsisy zavatra miovy eto androantsika amin'ny teny zao 20 septambra inona le dingana tokony ataontsika hoe dingana maty-paika matotra ahafahana mametraka sy manova mametraka n'izay hoe fifidianana adio ity ndrafitra tsy mitanila sy ny ataontsika hoe makany amin'le fampandrosoana marina sy tena hoe mipetraka ny Madagasikara tokoa tsotra be ny constatako raha izay rehefa tsy atsika manaja lalàna tsy possible ho aitsika aloha ny ampadio ny fifidianana eto lalàna ary tsy voahajanao ny zavatra tokony hajaina ny 9/1 ao anatin'ny lalam-pandroenana zay milaza fa malagasy manana zo-pirenena malagasy ny tokony hirotsaka ary tsy voahajanao ny lalam-pifidianana sasatsasany tsy voahajanao ny fomba fanomananao fifidianana de mbola anao basket fond ianao hiandro olona ianao lazainao fa tsy ampy ny vola de avy eo indray ianao milaza fa tsy maintsy hirosony io zany ny zavatra miseho eto tsy hany mihitsy aloha ny vahaolana misy zavatra miseho maro be manko teto amin'ny raharaham-pirenena vao nanantony ity datim-pifidianana ity zany hoe tokony ho alamintsika aloha zao toe-drarary zao tokony apetrakitsika hoe Madagasikara zany tompoko manana ny lalànany rehefa mipetraka eto ianao de rehefa tsy manara-dalàna ianao de faizany lalàna ny lalàna atao anafay rehefa tsy araranao le izy fa tsisy dikany io lalàna apetraka eto amin'ny firenena io raha ho dikadikaina sy ho hitsakitsana ohatr' zany foana noho izany de izao
Efa nisy moa ny zavatra nahaingan'ny FFKM momba an'ity hoe fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy tena miderana zany tanteraka zahay tompoko ary tena manaiky tanteraka an'izany satria izao raha mbola mivahiny foana eo indray dia misy eo le mahaty-tandrazana anay amin'ny maha-patriote anay raha mbola mivahiny foana ny tsabaka eto amintsika hoe tsy hay andamin-javatra hono raha malagasy raha tsy mitsofoka ny Union Européenne raha tsy mitsofoka ny Union Africaine raha tsy mitsofoka reto vahiny marobe reto dia voafehan'ireo eto foana tsika misy fiteny vahiny zay hoe ataoko amin'ny teny gasy moa ilay izy hoe ny lamba malotonao anie dia ianao an-tokantrano manasa anazy ka raha isika zany hiandry vahiny eto foana dia voalohany aloha tsika zany tsy afaka hitantana ny tanintsika ary normal be raha ohatra ka nany toe-karentsika raha tsy voatantantsika fa voatantany vahiny koa raha politikanao raha tsy vitanao mitantana azy raha politikanao raha tsy vitanao samy malagasy hoe aleo sika tsy mila an'ireo vahiny ireo tsony raha miteny areo dia enona fotsiny fa tsy hoe ireo mihitsy no hilatsaka eto hoe zao ny ataonareo malagasy mba ilama ny taninareo mamenatra anie zany dia eto amin'ny tany koa dia ry zareo no hiteny hoe zao ataovy amin'ny taniko ka le finiavany tsirairay mihitsy koa no mipetraka ao anatin'le izay indrindra ny anankiray isan'ny manahirana amin'ny zavatra raharam-pirenena tena manahirana mihitsy izay no iompanan'ny fanantenanay tompoko amin'ny tanora ary raha mitsangana zao zavatra zao dia ohatry ny hoe tsiry-panantenana ho anay ihany satria zava-misy aloha efa io fa zany hoe amin'ny mijery vina lavitra ezakanay dia izahay mihitsy noho ny fahitanay an'izao zavatra mitranga rehetra zao dia manofoka ao an-tsainay hoe raha isika kosa ary rehefa any aoriana any no tompo-toerana sy anana andraikitra eto amin'ny firenena vitantsika samitsika ny mamany olana io zay zany le izy zany tsy zavatra tenenao ohatr'izany dia vita fa zay le ifampikoloana dian'izao dian'izao tanora zao fa raha isika mbola hidiran'ny communauté internationale foana vao ilamina tsy hoe tsy avela miteny mihitsy akory ry zareo tsy hoe roasiny eto akory ry zareo fa kosa rahatsika dia apetraka foana le fiandrianam-pirenena raha fiandrianam-pirenena zany mipetraka eto dia maneho sy manandratra ianao fa Madagasikara mahavita miregle ny problemany raha tena mipetraka amin'ny fiandrianam-pirenena dia tsy mitsofoka amin'ny raha tokantranontsika zany ny vahiny tompoko tsy asa akory ry zareo fa na ry zareo raha hoe misy problème dia tokony efa tonga dia atsapo hoe ry zareo anie mahay mandamana zany ry zareo anie efa mahavita miregle an'izany ary efa nataony foana zany fa mbola tsy nisy aloha zany fa rehefa misy olana koa eto matetika dia hitotototo iantsony any ivelantsika hoe ry zareo vonjeo zahay mba zaranao rehefa mba natao nosy ianao mba mitokana kely aty ahafahanao mandamina ny toeranao dia mbola hiantso olona avy any lavitra any ihany hoe vonjeo zahay fa misy korotana aty mila anareo zay fa ngatsika tsy mahay nga samihafa amin'ny fitenitsika ngatsika mitovy amin'ny any amin'ny firenen-kafa hoe tsy mifankalala fitenenana vao mandeha any amin'ny 10 kilometatra miala eto fa inona mihitsy le tsy ampy ao amintsika le fahaizana amin'ny fampiaino fahaizana amin'ny fandamina dia le hoe ndao iroso amin'izao tsika fa tsy haiko le izy moa zavatra malaza be ny amin'ny fiarahamonina hoe samy te olohany daholo zay aloha ny ray dia samy te hoe zany ho izy fa raha samy mba mandefitra ambom-pony raha hijery taranaka any aoriana zany anie tsy tokony ohatr' izao ny zavatra miseho namana yavitra ohatry ny ray aman-dreny ihany io rehefa tena mandinika ianao hoe ny tombotsoan'ny zanakao dia hisaraka ve ianareo mivady tsy ho ampy fitiavany ray io zanaka io na tsy ho ampy fitiavan-dreny ohatr'izany io zavatra miseho eto amin'ny firenena io ka rehefa mbola hisaviritaka eo ireo tsy miraharaha ny taranaka any aoriana izy zany ary averiko foana fa izahay tompoko dia victime amin'izao raha politika eto amin'ny firenena izao dia izay no hitsangananay io ny loha ny etapy voalohany hoe alamintsika ny raharantsika apetraka miainga amin'ilay hoe Madagasikara dia tany-tandalàna rehefa apetraka ny tany-tandalàna aloha ampiarina ny lalàna rehetra dia alamintsika amin'izay ny toedra rahantsika eto inona ny olana inona ny tokony fampihavanana inona ny tokony fampiresahana ahafahantsika miroso ampilaminana na mandritra io na eo aloha io na mandritra na ao aorian'ny fifidianana izay ny tanjona aloha satria le izy lasa slogan sisa le hoe fifidianana ekeny rehetra fifidianana azo antoka mangarahara lasa hira sisa le izy fa tsisy zavatra mandeha amin'izany eto raha zao toedra raha misy amin'izao zao miresaka ianao miresaka mikasika ny hoe fampiaran-dalàna hitantsika ny forsa ny tafika ny miaramila ny polisy ny gendarme namoaka an'ireny fanambaran'ireny ihany koa voatsela ihany koa ny tery amin'ny primature no niaraka nandinika an'izay andraisana fehpetra ireo rehetra zay mety hanotoana ny filaminam-bahoaka sy ny manodidina an'izay mialohan'izao fifidianana izao areo ry zareo aloha zany na dia tetika tazana nandrakotra n'Antananarivo tsy efa fampiaran-dalàna ve zay
tsy mipetraka ihany koa ve le rafitra ataontsika hoe nresahantsika teo le anankiroa fa atraiza le ataontsika hoe aniza le fampiarana an'le lalàna zay mantsy le olana eto hoe tanytan-dalàna ka tena le lalàna kosa aloha mipetraka rehefa tratra mangalatra ery ianao de gagazo ozy izy ny fitenena na miatra ane le lalàna efa le hoe atraiza iza no azo fehezana de iza ny tsy azo fehezana anoany kokoa ka zao anie namana yavitra ny lalàna anisan'ny toetoetry ny lalàna zay hoe ny zo fototra aloha zany de mifahafahana fa rehefa midangana loatra amin'ny fahafahana de mipetraka ny lalàna ifehan'izay fahafahana zay de eo amin'izay no mahatonga n'izay zavatra miseho ankehitriny zao ny zavatra tena tokony hiseho aloha de hoe araka ny voalaza ny lalàna de hoe ao anatin'ny fotoam-pifidianana tahaka zao de mampiaina ny fiainana politika eto Madagasikara ireo antoko politika sy ny mpisehatra ao anatin'ny politika rehetra zay rehefa alohan'ny fifidianana ohatra ray mihitsy zany ny zavatra tokony ho izy raha mipetraka amin'ny mahatany demokratika Madagasikara fa zao matombo seho ny trangan-javatra ohatr'ireny amehezana an'le fahafahan'ny olom-pirenena aneo ny heviny sy ny alahelo-pony amin'ny raharaha eto amin'ny taniny de misy an'ity le araka ny voalazanao teo hoe ny manontoana amin'ny filaminam-bahoaka iny foana ny ezahana avotra amboarina kely hoe ohatr'izao indray de efa manontoana amin'ny filaminam-bahoaka io zao tsy mety io fa rehefa manao an'io nareo de tonga de sakanana tadidiko tsara mihitsy ny andohan'io famehezana io namana yavitra le talolo zany afaka mamory olona eny ambanja malalaka ny mpanao politika taloha indrindrindra moa ianao hoe manana olom-boafidy zany ianao misy olona nifidy anao ahoana moa tsy ahafahanao manangona ny olona zay manaradianao sy manaraka ny lalatsainao ahoana moa tsy ahafahanao manao an'izany raha tany demokratika ny taninao de avy eo mifehezana le izy aloha avadika hoe tsy maintsy anaty trano tsy maintsy anaty toerana mitafo de mihiboka ao de rehefa andeha ho ataony le izy zany tonga de zavatra mahitsy ary zavatra misokatra be le saina eo am-pandiniana an'le izy mijery ny zavatra rariny rehefa andeha ho ampiarina le ny mpanao politika nefa tena miezaka manaraka an'le lalàna raha andeha atao hoe fanaran-dalàna ny ilaina eto hoe ao anaty trano mitafo nareo mivory de natao zany fa rehefa andeha hanao an'le izy indray de sakanana indray de eo amin'izay mifanontaniana no mipetraka na fanontaniana avy ety aminay tanora ara de mba tsara ihany hoe nondry zareo hoe amin'ny mampiaro ny vahoaka sy mifanany anareo ny misy an'le ina moa zany teny filamatrana anankiray zay hoe ho an'ny tanindrazana ho an'ny Madagasikara ve ny anaovantsika an'le asa sa ho ana tombontsoa anankiray zay ny tena zavatra mipetraka satria raha hery zany sy tafika zany ho anna firenena anankiray de tena hoe miaro an'le hoe fiandrianam-pirenena zany tompoko tsy olona ray fa tany anankiray firenena anankiray zay ny atao hoe fiandrianam-pirenena ka raha mbola mifototra amin'ny fiarovana tombontsoan'olombitsy ny fiasana sy ny fampiasana an'ireo tafika sy hery ananan'ny firenena ireny toa de tsy ataoko ngamba hoe tsy demokratika Madagasikara indrindrindrindra moa tsika zao akatoko ny fifidianana malalaka ane ny tokony faneho-kevitra ao anatin'izany ny olona zany rehefa fotsiny hoe tsy anisy fanakorotanana fa aneo ny zoany de tokony havela malalaka le izy fa tsy ho manipulenao ty resaka ordre public ty isaky mietsika hoe vao mandeha hivoaka kely fotsiny olona roapolo andeha hiboka anaty trano anankiray hivory amin'ny resaka politika ohatra de lazainao fa manontohana amin'ny filaminam-bahoaka sa filaminanao ny voatoatohana zay fantanina tsara petraka zany de ho an'io tranga misy io de zay zany ho an'ny tanindrazana ve ny anaovana an'le izy sa ho ana tombontsoan'olo tokana de mijanona treo ny teniko zay mifantaniana de samy mamaly an'izay ry zareo zay maheno sy mahita an'izao fandaharana zao mamarantsika Andriamatoa Jean de Dieu Parfait inoko aloha fa nafahan'ny tany tokantrano naka zay anjarany azony raisina ny resadresakitsika amin'ny rahalahy teto tsy latsaka na tsy tady toerana ve ny avy aminareo moa zany satria zay ihany ny tanjona zany fa atsika mametraka ny hoe tena rehefa hampandroso de mila mitady toerana ozy ny fomba fiteny ao anareo ve tsy ataontsika hoe lalana makantsy kelikely satria zay ihany koa ny zavatra tazana eto tampotampoka eo efa niteny moa ianao tery aloha hoe tsy hipotra tampoka fa zay foana ny zavatra tazantsika eto hoe iny fa mipotra kely de tonga de efa mikatsaka farafaratsiny be ny tanàna député ohatran'izay tahaka zao ny antoko anazavana an'izay tanora no iangonao
ny zavatra fantatsitsika ho a dia ny tanora tsy maintsy handray andraikitra eto tsy ratsy aneny zany hoe hitazona andraikitra hitantana firenena zany raha voavolavola ara-potikevitra ny tanora anankiray zay indrindra ny amakiko anao an'ity lahatsoratra anankiray ao anatin'ny tanjona ankapobeny fikambanana ity namana yavitra hoe ny tanjon'ny fikambanana Union des Jeunes Patriotes Malagasy dia après ireo tanora manana ny tena fitiavan-tanindrazana faharesen-dahatra ary faharisiana lehibe mba andrindrana ny fiovana tena izy ho an'ny Madagasikara sy ho lasa mpitarika tena voavolavola ampitsahatra ny fitotonganana tsy miato mahazo an'ity firenena ity. Tsy haiko izay fandraisan'ny piaino an'izany fa ny tanora aloha ny fahalalako azy ny tanora tsy maintsy ny tanora no hisandratra sy hitondra eto zany hoe zay no hiaingana amin'itony zavatra itony aloha raha ohatra ka hitazona andraikitra sy anana didy eto amin'ny firenena indray androany hitazona toerana ambony dia n'izao dia mifamolavola fa tsy mipotra tampoka izany ary ianao tsy ratsy zany hoe manao politika zany tsy ratsy zany hoe mitondra firenena zany fa ny fomba hitantsika hatramin'izay no ratsy hoe ny fomba anaovan'le olona anazy an'le izy hatramin'izay no ratsy dia lasa leo ny olona fa inona moa no maharatsy an'izany hoe tanora manana ambo-po namana yavitra mba hitondra zavatra tsara ho amin'ny firenena tena rehefa hoe milatsaka ao am-pony zany milatsaka ao an-tsainy hoe Madagasikara le adivana firenena no adivana tanjanaka no adivana tsy misy olana mihitsy amin'izany hoe hitazona andraikitra anana toerana eto anivon'ny firenena indray androany fa zay no ifamolavolana aloha sekoly izy ity tompoko fanabeazana izy ity tompoko fifamolavolana izy ity tompoko raha mahita tanora misongadina kosa nareo mivoaka avy ato amin'izao Union des Jeunes Patriotes zao inona ny olana fandraisana andraikitra ao amin'ny firenena zany tsy hanome teny zahay akory hoe tsy hanao an'izany mihitsy lasa tsy mandray andraikitra zahay dia zay le lasa lazainao hoe hiteniteny eto foana zahay andeha hanao basy vavy ery sy eroa foana zahay fa handray andraikitra zahay fa alohan'ny fandraisana andraikitra dia atomboka amin'ny asa eny amin'ny fiarahamonina tsikelikely eny atomboka amin'ny fandraisana andraikitra atomboka aminay izay maneho fitaratra tsara ho amin'ny fiarahamonina kosa hoe izahay dia tanora tahaka izao matona tsangana izao hoe Union des Jeunes Patriotes Malagasy zao dia misy tanjona ohatr'izao ka rehefa mipetraka izay rehefa tafaverina izay rehefa voavoly rehefa mifoy izay hoe tia ny Madagasikara ny tanora afaka mandray andraikitra amin'izay zahay tanora manana tandroasina na hoe etika tanora manana lalan-tsaina voavolavola ary tena mpitarika mendrika ho an'ny Madagasikara amin'izay fotoana izay. Adindray mahery kely tsika say Andriamatoa Jean de Dieu Parfait no niresadresaka teto mahakasika ny fiainam-pirenena ny tanora akasitrana ianao fa tahaka ny mahazatra misy 2 minitra omeko asa raha afatra na zavatra mety ho andrasana mety amin'ireo mpisehatra sy ny hery manoloana ny toedra raha amin'izao na afatra ihany koa ho an'ny olom-pirenena na zavatra tianao tokony mbola ho lazaina. Voalohany indrindra aloha dia mankasitraka anareo avy eto amin'ny radio sy ny télé MBS nanasanay tena ilaina indrindra aloha voalohany indrindra ny fanomezana sehatra ny tanora mihirahira an'izany zahay tompoko ary miady an'izany isan'andro zahay omeo sehatra ny tanora fa rehefa tsy omenareo sehatra ny tanora dia lasa hivaro lavo izy lasa eritreritra zavatra tsy mety sy tsy fandraisana andraikitra ho amin'ny firenena ny afatra dia tsotra amin'izao raharam-pirenena izao ny tanora tsy hijanona tanora foana akory dia tanora eo foana ianao dia 3 taona eo foana ianao mandrakizay fa hitombo ianao anana didy ianao anana andraikitra ianao ananjanaka ianao ary anataranaka ianao matetika manko ny tanora dia zay foana no mitranga rehefa hanomboka mpianajanaka rehefa hanomboka hanana tokantrano vao mieritreritra hoe grave be ty fiainana eto ity fa dian'izao tompoko mba tsy hanenenana ny ariana any mba tsy isika ilay fanometsiny any ariana any hoe iza nanao an'izao dia hoe ndao indray tena tanora manaraka eo fa tanora manaraka iza foana anandrasantsika eto raha tsy tsika mihitsy le tonga saina dia tanora iza foana dia zay foana ho ano averimberiko hoe mitsangana ane zao Union des Jeunes Patriotes zao hoe efa nisy ambopolo ny ainga tamin'ny fananganana amin'izao nisy fitiavana ampolo loatra ary misy an'izay hoe fahatsapana hoe victime ny tanora mba mijery todika ane sika tanora hoe inona ny zavatra ny ainatsika indrindraindrindra reo teraka tamin'ny taona 2000 araka ny lazaiko teo na niteraka tamin'ny taona 70 ary 700 nanomboka tamin'ny 700 manko nisy an'ireny krizy ireny dia nandeha indray ny 2 dia nandeha indray ny 7 mbola nisy koa tamin'ny 12 dia tsika miaina an'izany fotsiny dia mijery fotsiny tsika hoe politika io ohatra politika ahoana io dia hijerena fotsiny ve iraviravitana tsika dia avy eo hoe hiala eto Madagasikara tsika dia avy eo hoe ny any an-dafy ny tsara fa ny anao ratsy ny tany naterahanao ratsy dia tena atsipy ihany zany
tsika re le nantenain'ireo ray aman-dreny, tsika le nilazana izy ireo tamintsika vao hitombo vao nianatra vao nibeazina hoe ireto anie no avy ny firenena e, taniketsa amin'ny firenena reto, maninona ary tsy rehanirehana zany titre nomena antsika zany hoe isika tokoa ange le andeha hampandroso an'i Madagasikara, isika anie le hitondra eo e. De zay ny anentanana. Raha hitsofoka ato amin'ny Union des Jeunes Patriotes mila manana an'izay rispo zay, ary tena refesinay mihitsy tsy mahamenatra anay no miteny an'izany, fa mba ahafahana azo vokatra tsara de mba jerena kosa aloha hoe tanora ohatriny ahoana no manana rispo sy tena mazoto anao an'ity zavatra ity. Ka ny hafatra farany de zao satria moa vao nitsangana ray volana zay, ray volana tamin'ny 9 septambra teo zay ny ray volana ny fikambanana Union des Jeunes Patriotes de mikarakara fiaonam-be zahay fiaonam-be na hoe assemblée générale ordinaire voalohany amin'ny 3 septambra ho avy zao ao amin'ny Saint-Michel Parbe. Tsy anangom-bola ny ataonay ao. Tonga de ahitsy avy hatrany koa aloha hitady vola indray reto, hitady fahefany reto, anangon'olo reto. Ary zay tsy manana candidat ho tohanana ka hoe anangona anareo hoe ndao tsika nohana ny ranony. Fa ndao tsika hijery atsika isika mahasikasika ary tanora. Hoe izy tsika inona ny tiantsika ho apetraka, ndao tsika hijery atsika. Fa tsy hanompo olo leto foana tsika, fa ndao hanompo tandrazana, isika samitsika mifamolavola de mirositsika manaraka an'izay vina tiantsika ho apetraka ho an'ny firenentsika. Misaotra tompoko. Ankasitrahana Andriamatoa Jean de Dieu Parfait, Flou national ny Union des Jeunes Patriotes Malagasy ny UJPM, nanaiky ny vahiny sy nitondra an'izay resadresaka teto zay nandritra ny adiny ray mahery tsika ny teto ankasitrahana de inona ihany koa nareo tany tokantrano tany fa afaka nandray zay anjara tandrifo sy ny saintsaina amin'izao zava-misy rehetra zao fa eo ihany koa araky nefa ny fampiresahana amin'ny rahalahy teto mila andraikitra koa avy amintsika rehetra nyzao fiainam-pirenena ataontsika hoe lasa savorovoro amin'izao fotoana zao taky ny mahazatra de ny miala rary nombanandray niaraka aminao amin'ny fandarana amin'ny herinandro isaka alatsinainy eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peon'ny MBS torak'izay ihany koa any amin'ireo pejy sy ny tambazotra tserasera maro ahafahanao manaraka ny fandarana dinika ny androany no tapitra ny fandarana rehetra amin'toy ihany eto amin'ny MBS akasitrana ianao tompoko lasy tompoko vavy teo ihany koa ny teknisiana nahafahantsika ny fakahita tamin'ity ariva ity mametraka ny mandrapitafa.